Fanarabantsika rehetra manaraka izao horonan-tsary izao anio isika dia mila peratra mahakasika ny herisetra sy ny fampijaliana eo amin'ny tontolon'ny asa. Amin'ny ankapobeny ny herisetra sy ny fampijaliana eo amin'ny tontolon'ny asa dia mifototra amin'ny fanaovana tsinontsinona ny zoma olona, mitranga amin'ny fotoana fohy na miverimberina, miteraka fahavoazana ara-tsaina, ara-batana, ara-nofo. Izy io dia mety mahakasika ny lahy na vavy. Misy karazany maro ny fisehoan'ny herisetra sy ny fampijaliana eo amin'ny tontolon'ny asa. Ohatra amin'izany raha ara-batana izy ny fikasihan-tanana, raha ara-tsaina izy ny kitakita, ny teny mahery, ny famingaviana. Raha ara-nofo kosa indray dia ny fanararaotana amin'ny filana ara-nofo izay mety ho tonga hatramin'ny famolanana mihitsy aza izany. Misy mpiasa anankiray ohatra mety tsy mahazo zo sahaza azy raha tsy miaraka amin'ny lehibeny. Raha sendra izany herisetra sy fampijaliana eo amin'ny tontolon'ny asa izany ianao dia mitaonanao izahay hijoro, hanantona avy hatrany ny inspection de travail na ny fitsarana misana ny adin'asa. Eo koa izahay syndicat, indrindra izahay ato amin'ny FISEMA afaka mandray an-tanana anao raha toa ka mila fandraisana tanana manokana ianao. Amin'izao fotoana izao dia mianaka ny herisetra sy ny fampijaliana eny anivon'ny tontolon'ny asa. Tsapa nefa fa tsy feno ny fiarovana antsika mpiasa raha io lalàna mifehy ny asa ao amin'ny 5 io no jerentsika. Fa eto dia manentana ny fanjakana izahay mba hanao sonia ny fifanarahana arak'asa laharana 700. Izay ary no mahakasika ny lohahevitrintsika androany. Manasa anao izahay hanaraka tsy tapaka ny FISEMA mandrapiresaka indray.